Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia olana iray izay nisy ampiariana drakaka ny ahavota-pahafatesana aorian'ny fahazahoana azy mandra-pihina ny mpanjifa azy. Nisy ny fepetra izay noraisina mba ahafahany mampihena izay taha-pahafatesana izay indrindra. Raha tamin'ny taondasa no resahana dia nahatratra 504 taonina ny vokatra dratraka teto Madagasikara. Nisy raha teo ny fiakaran'ny filana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mahery ny 570 ny vokatra dia naondrana. Anisan'ny olana izay sedran'ny seha-piariana drakaka izay ny taha-pahafatesana ambony mialohan'ny hinanana azy. Efa nisy ny fepetra noraisina mba ampihana izay taha-pahafatesan'ny drakaka izay ary natao indrindra mba nanaovana karazana tombana ny atrikasa izay notanterahana nandritry ny 2 andro teny amin'ny panorama Andrenarivo. Nisy mesura niraisina taona ray mahery zay dia misy zavatra tsapa koa tamin'ny fitatana tamin'ny fanjonona azy zany sy ny fitatanana azy amin'ireo hoe any presque mandeha amin'ny 50% ny perteny après ny capture zany après ny pêche zany mandra-pahatongany any amin'ny mpihinana misy pertena maty le crabe ka zay zavatra zay no nahatonga ny ministère miaraka amin'ny département technique et financier nijery ahoana ny tantanana zay ahoana réduisiavana an'izay anenana an'izay miena le izy amin'izao fotoana izao dia manao jery todika momba an'izay zahay amin'izao fotoana satria raha eo amin'ny 20% ny eritreretina à la fin ny 2015 ty tratrany amin'ny 17% ny izay perte zay ary le izy tsy nisy teknika nitsoahana avy any ivelany akory fa amin'ile ONG fanohitra no niarana nanao étude miaraka amin'ny mpitatana an'le izy dia mpanjono mihitsy madinika zany sy ny collecteur tany nahitana vahaolana hoe zao ny fomba fitondrana azy, zao ny fomba fanjonoana azy, ary zao ny fomba fitondrana azy avy eo amin'ny toeram-panjonoana makany amin'ny toeram-pivarotana. Zay natsaraina zay. Ka zao misy fanapahan-kevitra ndraisindreo teo reny hitanareo mandeha amin'izay sensin'izay foana dia zay no mahatonga any amin'izao fotoana izao hoe aleo fanjakana amin'izay fotoana izay mametraka an'le izy ho lalàna ndraiky manamafy efa ny fanaraka tsy mifandiso amin'le lalàna misy niraisina le izy amin'ny texte réglementaire raisina fa amafisina kokoa indrindra amin'ny resaka fitaizana zany. Nisy olo tena maritry ny FAO dia nanoritsoritra fa nitraikefa izay azo dia tokony ampiazina manerana ny nosy. No amafisiny ihany koa ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny sehatra tsy miankina. L'un des facteurs importants à prendre en considération afin d'assurer un taux élevé d'adoption de ces innovations est l'implication du secteur privé dans le processus. Je pense qu'ici, il faut notamment mentionner ces innovations que nous avons visionnées hier quand on présentait les candidats. Et nous avons pu constater l'ingéniosité de ces candidats, et notamment de cette petite fille qui a eu l'ingéniosité notamment de pouvoir trouver des éléments de la nature pour remplacer les filets. Je pense qu'il faudrait pouvoir encourager nos amis du secteur privé pour promouvoir ce type d'initiative et d'innovation et de création. Ny tanjona manaraka moa dia ny ampianatra amin'ny 12 isanjato ny tahan'ny fahafatesana na ny taux de perte amin'ny taona 17 sy 20. Tsy hijarona amin'ny resaka drakaka izay moa ny etika izay atao fa nanambara ny minitry ny arena anaty rano sy ny jony fa hojerena akaiky ihany koa ny seha-piariana hafa.